Vatimpana etni Pasteure BARBIER Christina. Iondroka ivavaka isika. Midera ny fahatsaranao zahay. Ray tsara indrindra. Manome voninahitra ny anaranao ary mankalaza ny anaranao masina. Misaotra anao satria velonaina. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao nanatonana ianao. Mangataka nindra fonao amin'izao maraina izao satria tsy mendrika ary tsy tanteraka eo anatrehanao. Tompo, famelan-keloka avy aminao anie tompo no irinay, ahafahana indray hamakivaky izao tontolon'andro izao. Fanahy masino, ampianaro izahay. Fanahy masino, ampaherezo izahay. Fanahy masino, tario lalana izahay. Mankasitraka Jesosy, hoderako mandrakizay ny voninahitra. Amen. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tompo avy any Nazareta ry havana, ary ampitomboana amintsika hatrany. Ny fahasoavana ao mba-piadanana, avy amin'Andriamanitra ray, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo, ary koa ny fampiraitsana miaraka amin'ny fanahy masina. Ny lohateny ny fampaherezana amin'ny alalan'ny vatsim-panahy, izay zaraina amintsika amin'ity anio tsiry havana dia mitondra ny lohateny hoe te hitoetra ao an-dainao ny tompo. Te hitoetra ao an-dainao ny tompo. Ho vakitsika ary ny filazantsarani Jesosy Kristy tompo nosoratany Lioka toko 7:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy niditra ka nandeha namaky an'i Jeriko. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Zakaiosy izay lehiben'ny mpamory hetra sady nanan-karena. Ary nitady ahita izay Jesosy izy, kanefa tsy afaka noho ny habetsahan'ny olona ny fanety satria fohy izy. Dia niazakazaka mialoha izy ka nananika viavy izahan Jesosy, fa efa nandalo tamin'izany lalana izany izy. Ary rehefa tonga teo Jesosy dia niandrandra nanao taminy hoe, ry Zakaiosy, midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao ao anio. Dia nidina faingana izy ka nampiatrano azy sady faly. Ary raha nahita izany izy rehetra dia nimonimony ka nanao hoe lasa nandeha ny an-trano any amin'izay lehilahy mpanoty izy. Fa Zakaiosy kosa nitsangana ka nanao tamin'ny tompo hoe, indro tompoko, ny antsasaky ny fananako, omeko ho an'ny malahelo, ary raha misy zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana dia honerako avy 4 heny izany. Ary hoy Jesosy taminy, anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena, fa izy dia zanak'Abrahama koa, fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eny ry havana, tantaran'ny Zakaiosy, efa fantatrao izany ry havana. Ary raha Zakaiosy izany voalaza eto dia izao, lehibe ny mpamory hetra hoy izy. Ny tenin'Andriamanitra. Lehibe ny mpamory hetra izy. Ary tamin'izany adidy andraikitra nisahana izany dia izao araka ny voalazan'ny tantara eo hoe nisy zavatr'olona izany nalain'ny Zakaiosy tamin'ny fanambakana. Mety ho volan'olona izany, mety ho fananan'olona izany. Mety ho nanao kolikoly tokoa ara i Zakaiosy, raha izay no azo ilazana azy. Ary izany nahatonga ny mpianatra nilaza hoe tokony tsy makao satria mpanota io. Nandraran'i Jesosy izany ny mpianatra. Fa ny fanontaniana dia izao, fa mba inona re no nanetsika ny fanirian'i Zakaiosy iaona amin'ny tompo? Mety ho avy amin'ny antony maro be da be izany ry havana. Nefa izao nefa tsy azo lafina fa nanomboka ny asa tao am-pony ny fanahy masina. Tenin'Andriamanitra mantsy ry havana dia milaza hoe atsika dia tsisy afaka manantona indray raha tsy efa nitaony ny fanahy masina. Nitaony ny fanahy masina. Ary dia izany fanahy masina izany nampiseho an'i Zakaiosy ny toetra ny rehetra, ny fahantrany amin'ny ara-panahy, dia iny nandrisika azy haniry famonjena ary indrindra hanantona an'ilay izay efa henony fa tsy mba manao tsinotsinona ny mpanota. Nahitsa ny voninahiny,
nahitsany ry havana malala izay maha izy azy satria araka ny voalaza teny dia mpanan-karena i Zakaiosy. Kanefa ry havana ny zavatra tena nagaga dia raha nisahirana izy andeha hitady an' Jesosy, nihanin-kazo izy ozy izy satria dia fohy mantsy i Zakaiosy ry havana, dia raha teo ampasahiranana izy nitady an'i Jesosy dia gaga akory ny agagana fa hay veromaina fotsiny ny fikelezany aina nandeha nihanin-kazo teo satria ilay notadiaviny no efa nahita azy, efa nahita an'i Zakaiosy. Hitan'i Jesosy izy ka zao nekeny hanantona azy. Hitan'i Jesosy ny fahaverezany ka dia niantso azy ampitiavana izy mba haninona ry havana hanahana ny fiainana ao aminy. Efa hitany mialoha izany ka dia niteny tamin'izy to ilaza hoe avia fa izaho no mitady anao. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, mahagaga tokoa ny fitiavan'i Jesosy Kristy an'ny olombelona ry havana. Fa zao ange no nataon'i Jesosy na nahita azy, tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao aho anio. Angamba ry havana mety misy faniriana tahaka an'izany koa tsika matetika ry havana, noho ny asan'ny fanahy masina izay ao anatintsika hoe hanatona n'ilay mamela ny helokontsika, hanatona n'ilay mpanafaka antsika. Kanefa ry havana dia indraindray tokoa tsika mety tsy afaka manatona azy noho ny otam-bola mamatotro anga na ihany koa fisalasalana. Tsarovy anefany izany indrindra no angatahany Tompo amintsika mba hametrahantsika izany fikasana izany eo am-pelantanany. Ary izany ange no nahatonga an'i Jesosy milaza hoe makaneza ity amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesy hatretana, fa izaho no hanome fitsarana ho anareo. Ry havana malala, miariary aminy ny fitambesaran'ny otantsika nge hitan'Andriamanitra izany. Ka izany indrindra no iriny ampitiavana ny hiainontsika ny bitsiky ny fanahy masina izay mitaona antsika ry havana hanatona n'ilay mpanafaka antsika. Ka moa mba hisalasala indray ve izao sy ianao amin'izany? Ka ilaza hoe sao tsy ho raisy ny mpamonjy aho satria mpanota tahaka an'izao? Ry havana malala ao amin'ny Tompo, tsarovy ry havana, fa amin'izany indrindra no ibanjina ny Tompo antsika amin'ny fijerena feno famindrampo sy fitiavana. Amin'izany indrindra no irisoan'i Jesosy ange araka ny teniny hoe tsy anareo anie nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo. Amin'izany indrindra no irisoany ny diany hanatona ahy sy anao. Ka izao hanatsorany ny tanam-pahasoavany mba hanambitamby ary hitenenany amintsika hoe avia anaraka ahy. Eny ry havana, izay maniry ka tian'i Jesosy dia izao tsy mba ho laviny mihitsy fa homeny hery ary hery tsy hatoaina. Ka ilazany koa manao hoe izaho anie rehefa tia dia tiany ahy hatramin'ny farany. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, anio ary miantso ahy sy anao ary ny fanahy masina hanatona an'i Jesosy ilay mpamela heloka sy ilay mpanafaka. Faharoa, mandray fitahiana tsy takatry ny saina izay mampitrano sy mandray an'i Jesosy. Eny ry havana, tsy maintsy mandray fitahiana. Hitantsika ny zavatra nataon'i Jesosy amin'ireo izay manatona azy. Ny jamba dia mahiratra, ny boka dia dioviny, ny marenina dia ataony malady. Eny, ny mandringa ataony mitsangana ary matanjaka. Hatramin'ny maty aza ry havako anie, hatsangan'Andriamanitra. Ny malahelo moa dia tsy tenenina intsony fa itorian'ny filazantsara ry havana. Inona moa izany raha tsy ny hoe ao amin'i Jesosy izany rehefa mandray azy dia izao lasa voavonjy. Ka ilay very teo aloha dia novonjena.
Ilay fahavalo iny dia lasa tonga zanaka malala. Ilay mendrika ny ho faty sady ho maty mandrakizay dia omen'ny fiainana ary fiainana be da be. Ary dia zao lazainy tahaka ny Zakaiosy amin'ity tantara ity koa hoe anio izy no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena. Angamba ry havana mety ianao no ivantanana izany teny izany. Ka raha mety ianao dia zao mifalia fa ny tompo no mitady anao. Fa ny tena mahagaga sy mampalahelo kosa nefa ry havana dia zao mbola marobe ireo tsy vonona handray an' Jesosy. Mbola manamafy fo. Eny, na mba efa mandray ihany koa aza nefa izy fa zao mininia handroaka an' Jesosy hiala indray. Noho izany dia tsy mahagaga ry havana raha henontsika ny atao hoe fahafatesana amin'ny ara-panahy, fiemorana amin'ny ara-panahy. Eny ry havana, sao sanatria re misy amintsika mihaino ny vatsim-panahy re izany hoy ny tompo hoe miverena ary mibeba. Ka moa isany mandre-ny antsony koa ava nefa ny izao sy anao ka ny vonona hiatranoan'i Jesosy amin'ity anio ity. Fa rehefa tafiditra ao amintsika mantsy izy dia zao ilay Andriamanitra fitiavana dia zao Andriamanitra tsy mba manameloka fa manome fiainana sady manome mihoatra noho izany aza. Tsarovy ry havana, aoka tsy ho adinontsika ry havana fa sakaiza ny mpanota nge Jesosy. Izy dia tsy mba fahavalo tonga handefina fa izy ilay mpamonjy avako. Mora azo antsoina amin'ny fahoriana rehetra izy. Ny ota sy ny firongony, izany no tiany haringana ry havana. Fa ny mpanota tahaka isanao kosa no tiany omena ny fitiavany, mitafitafo. Azany nahatonga azy nilaza eto hoe fa efa tonga re ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Raha tsy nitadiavin'i Jesosy Zakaiosy ry havana dia tsy nahay nitady azy velively. Ary dia zao dia mbola nitovy ihany tahaka an'ireo mpanota namany izy. Isaorana nefa ny tompo ry havana noho ny fitiavany lehibe izay tsy takatry ny saina. Fa tsy sitrany ny tompo tokoa nene. Tsy sitrany anie ry havana ny hahafatesany ratsy fanahy fa ny alany amin'ny lalany mba ho velona izy ry havana. Fa izay azontsika atao dia izao ny haharitra hatrany ary hitoetra eo aminy. Ry havana malala ao amin'ny tompo, ny nandray an' Jesosy dia manana fifaliana. Manana fifaliana. Izany indrindra no dian'Andriamanitra ho antsika zanany. Hiaina amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny fisetonana amin'ny alahelo na ny fanamelohan-tena. Anio ry havana. Raha isika ao aminy ary izy ao amintsika dia tsy hoe mba ho voavonjy ihany isika fa efa voavonjy ry havana malala ao amin'ny tompo. Aza adino izany. Tsarovy anefa tena afaka tokoa Zakaiosy. Tena afaka tokoa izy ry havana. Ka izao sy anao mety efa nibebaka ry havana. Moa mba manana ny fifaliany voavitra koa ve itsika ry havana ao amin'ny Kristy Jesosy ilay mpanafaka sy mpanjaka antsika? Moa miaina amin'izany fifalian'ny tompo izany ny fiainantsika ry havana? Eny ry havana, raha izany tokoa dia izao andao koa hiaraka ilaza tahaka ny Paoly hoe efa olona afaka aho. Tehirizina ho antsika ry havana ny fiainana mandrakizay. Ka iza intsony ny hampangatsika fa ny olona izay efa ao amin'ny Kristy Jesosy. Ilay nanasa ny lambany tamin'ny ranjanak'ondry dia sah koa milaza hoe tsy misy fanamelohana intsony ao amin'ny Kristy Jesosy izay maty ho ahy nanavitra ahy. Izany ry havana no heran'ny fifalian'ny voavitra. Ry havana malala ao amin'ny tompo. Koa satria olona afaka zany izao sy anao. Olona ao amin'ny Kristy dia andao koa ry havana. Andao koa ary aoka ho amintsika ny tenin'ny tompo hoe izaho
mangataka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao. Ary rehefa mibebaka ianao, dia izao ry havana ampaherezo ireo rahalainao. Niaina tamin'ny fifaliana tokoa i Paoly, ka izao nampahery ny rahalany, ary dia nitory ny filazantsara ny fandresena. Filazantsara ho amin'ireo izay mbola malahelo. Ary dia izao nifaly izy nanomeny malahelo. Satria manko natsapa i Paoly hoe novelomina maimaim-poana, ka nanana didy hizara teny ny fiainana, ny teny soa ny fiainana ho amin'ny malahelo. Hoy izy Paoly hoe lozako hozy izy Paoly, raha tsy mitory ny filazantsara aho. I Zakaiosy nanana an'izany fifaliana izany. Ahoana ny voalazany eto? Ny antsasaky ny fananako indray, hoy izy Zakaiosy, dia nomeko ny malahelo. Fanontaniana mipetraka indray ary dia hoe raha natsapa ny fifaliana niaraka tao amin'ny Tompo, inona no adidy sy andraikitra ataonao ho amin'ireo ihany koa izay mbola miaina ao anatin'ny maizina, ho amin'ireo izay ao anatin'ny alahelo, ho an'ireo izay mbola jamba amin'ny ara-panahy. Ry havana malala amin'ny Tompo, hiorina amin'ny firaisanao amin'ny Kristy ny fifaliantsika ry havana. Ary dia mba ho voninahitry ny irery ihany anie ny fitoriantsika n'izany filazantsara mitondra fiainana ho amin'ny malahelo izany. Ary ao kokoa isika mba ho voninahitry ny anaran'Andriamanitra irery ihany ny mahafitaovana antsika, fitaovana antsika ka lasa fantsona ho fitahiana ho amin'ny malahelo am-panahy eo amin'ny manodidina antsika. Fa anio i Tompo, anio i Tompo no tonga ao amin'ity tokantrano ity ny famonjena. Satria nekentsika tokoa Jesosy ry havana ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika, satria Jesosy Kristy ilay sakaizany mpanota no ao ho anatintsika. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, andao ao anatina ny Tompo satria mbola mitady ny olombery izy, ary aoka itsika ary rehefa hitany dia hiara hifaly ary hanefa koa ny adidy amin'ny maha voavitra antsika. Azy irery ny voninahitra antsika ny fanavotana avy amin'ny Kristy mpanjaka ny mpanjaka, tia ny mpanota. Amen. Vavaka isika. Misaotra Tompo amin'ny teny masonao, tahiony ny tsirairay avy, nandray ny filazantssaranao. Eny Jesosy, ianao tokoa ilay mitady ny mpanota. Tompo, tsy mba manosy-botana ananahy ianao. Maro tokoa mantsy Jesosy malalo izay mbola miaina ao anatin'ny aizina manodidina anay. Jesosy malala, te haniraka anay koa ianao hizaran'izany, hanambara izany fahatsaranao izany, fa mbola misy ny fanantenana raha manantona anao tokoa izahay. Metezanao hiatrano ao amin'ny tsirairay avy amin'ity anio ity indray Tompo malala koa, mba ho fantsona indray koa hizara, satria nahazo maimaim-poana dia hizara maimaim-poana tokoa amin'ny malahelo, fa tsy hanamary-tena na hevitra tena ho zavatra. Jesosy malala, fa hitsinjo kosa Tompo ny mahantra sy ireo malahelo am-panahy amin'ny manodidina anay. Misaotra Tompo, ho dia rako mandrakizay ny voninahitra aho. Aleloia. Amen. Mahireza ry havana, tiantsika ny Tompo, mbola mitady ny verin'ny Tompo. Aleloia. Amen.